Araka ny fanazavana azy avy moa dia tsy ohatry ny 12 andro no anatanterana ity fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny antenimieram-pirenena ity. Izay ny vaovao mahakasika ny tontolo politika fa hivadika kosa isika amin'ny pejy vaovao afantanteraka kosa indray. Fanamby apetraka ny tale jeneraly vaovao misana ny fanajariana ny tany eo anivon'ny ministera-panjakana misana ny fanatanterana intetikasany filoham-pirenena ny fandaminana ny fanajariana ny tany arosy anivon'ny antenimieram-pirenena ato araka izany ny lalàna roa dia ny lalàna mikasika ny fanajariana ny tany sy ny lalàna vaovao momba ny fanajariana ny tanan-dehibe. Teo jerentsika indray ary ny sary. Fandaminana ny fanajariana ny tany ary ny tanan-dehibe ny fanamby apetraky ny tale jeneraly vaovao misahana ny fanajariana ny tany eo niveau ministera-panjakana misahana ny fanatanterana antetikasany filoham-pirenena fanajariana ny tany ary ny fampitaovana. Ao anatin'izay ny famoahana ny lalàna mikasika ny fanajariana ny tany ary ny lalàna vaovao momba ny fanajariana ny tanan-dehibe. Ireo lalàna roa ireo izay aroso eo anivon'ny antenimieram-pirenena ato. Misy ihany koa ny lamma manokana ho an'ny fanajariana amin'ny tany apetraka ho an'Antananarivo renivohitra. Kasika ny Antananarivo dia efa hitantsika ao anatin'ilay lalàna farany mikasika ny fitsingeram-pahefana mantsy ny fitazomana ny rafitra ankehitriny kanefa kosa mampisokatra amin'ny fametrahana ny kapitala amin'ny métropolis zay amin'ny hoe tanan-dehibe mihoatry ny rentapitrisa amin'ny fondolango dia tsy maintsy misy fandaminana manokana irahana amin'ireo commune Antananarivo renivohitra sy ny commune manodidina fametrahana ndretsika hoe inona no fiarahasan'ny commune hitondràna ny projet grand tanà satria io tena zavatra lehibe. Efa vita moa tamin'ny herintaona misy ny fametrahana ny plateforme de mer ny firaisana azy vita amin'ny telopolo manodina Antananarivo efa nisy ny ray feo reo tamin'izany amin'izao raha tokony atao ngamba amin'ny mera vaovao tsy dia olana loatra ny fametrahana zay satria ny fampandrosoana sy ny firindrana bebe kokoa ny Antananarivo satria Antananarivo tsy afaka mitatana reny ny seho ihany ty tanàna ty fa tsy maintsy irahana amin'ireo commune manodidina ny lafin'ny ngezabe na ny lafin'ny fizem-ponina na ny lafin'ny fampidiran'olona na ny lafin'ny fanangonana fako sy rehetra zay tsy azo tansaina tsy maintsy misy fiarahasan'ny commune. Mikasika manokana ny fiatrehana amin'ny fahavaratra nambaran'ny tale jeneraly ny fanajariana ny tany fa misy ny lamma izay tanterahan'ny ministera-panjakana miaraka amin'ny commune. Izay indrindra no andraikitry ny fanajariana ny tany tsy natao ohatry ny asan'ny BNRCC hoe rehefa misy ny loza dia andray tanana taditsika ny teny am-panefy tamin'ny herintaona ny asan'ity ministera ity dia mametraka mialoha ny firindrana amin'ny fampiasana ny tany sy ny fipetrahana ambony tany mba tsy tonga amin'ny lafiny ohatran'ireny hoe misy olona amanaly mipetraka amin'ny faritra isy mitondra-drano ireny dia taratry ny hoe tsy fahafahana nampiatra ny lalàna voaloha nampiatra n'izany lamina zany tsy fahafahany koa ny commune mandraindra tanàna andraikiny satria ao anatiny andraikitry ny commune ny fanajariana ny tany sy ny fandaminana ny tanàna dia zay no ezaka mezabe n'ity ministera ty hamafisina ny fiaramiasa eo anivon'ny vondrom-paritra tsingeram-pahefana sy ny ministera mba hisiny firindrana eo amin'ny fanatanterana ny politika hisiny fandraisana andraikitra bebe kokoa ao anivon'ireo vondrom-paritra tsingeram-pahefana reo. Ministera zany dia ezaka hanamorona na famaritana ny politika na famaritana ireo fitaovana hoentin'ireo commune miasa ahafahany mandray ny tanana zay andraikan'izay. Tanjonay moa zany raha mety amin'ity firindrana maira amin'izao dia mba ezaka izy mitondra fampihofana ao anatin'izay mikasika ny fanajariana ny tany sy fampandrosoana tanana eo amin'ireo maira reo satria eo koa milafiny fitanana fananantany zay andraikitry ny maira koa amin'ireo fotoan'ireo izana ny ministera misahana fitsingeram-pahefana raha misy fiaraha-miasa anatin'izany fanamafisana sady ny fahaiza-manao teo maira vaovao. Andraikitry ny commune ny fanajariana sy ny fanarenana ny tanàna hoy ny tare jeneraly vaovao Andriamanohy Sougérard. Manolo tanàna azy ireo amin'ny fanatanterahana izany ministera-panjakana misahana ny fanatanterahana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena fanajariana ny tany ary ny fampitaovana. Anohana ny ben'ny tanàna vaovao voafidy ny ministera-panjakana amin'izany ary izy ny fampiofanana amin'ny ben'ny tanàna mikasika ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana ny tanan-dehibe.